ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana revana no iara-banantsika tratra ity sabotsy ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsia. Apokalipsia toko 5:1 ka hatramin'ny 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 tena tanany ankavanana ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny. Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambonin'ny tany na hasokatra ny boky na hajery azy. Ary nitomany mafy satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany, indry ny liona avy amin'ny firenen'ny Joda dia nisolofon'ny Davida no efa naharesika hanokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananana 4 ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa-voavono nanana tandroka 7 sy maso 7 dia fanahy 7 n'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananana 4 sy ny olona 420 dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'olona sady nanana lokanga sy ilvivolamena feno, ditika azo manitra izy. Dia vavaka ataon'ny olona masina zany ary ny hira firam-baovao izy kanana hoe ianao no miendrika haka ny boky sy hamano tombo-kaseny fahavoavony ianao. Ary ny rahanao no nanavotanao an'Andriamanitra. Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita sady nandre ny feon'ny anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary loholona ary ny isany dia alinalina sy arivarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry iray novonoina dia mendrika ny rahery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra azy saotra. Ary izao zavatra ary izao na izay any an-danitra na izay ty ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananana 4 nanao hoe amen. Ary ny olona dia niankohoka ka nivavaka. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Avako raha mamaky ilay apokalipsia toko 5 isika dia hitatsika mihitsy fa betsaka sariteny izay sarotra ny mahatakatra azy. Tsy mora nandray raha mety raha tsy de zatra loatra mamaky ny apokalipsia dia mety mahita ilay sary ho hafahafa, mahita zava-mananana 4, tandroka 7, maso 7 dia manana sary an-tsaina izay tsy mahazatra ny mpamaky ity apokalipsia ity ka mety matahotra azy eo mpamakiana ilay boky manao hoe inona moa zany ny dikan'izany zavatra rehetrarehetra izany. Hotsika manao hoe ny bokin'ny apokalipsia dia boky izay fahitana ka zavatra any an-danitra no aseho ho hitan'ny Jaona dia fijery Jaona maha-olombelona ny Jaona zany no hijereny ilay zavatra any an-danitra. Ary efa sary an-tsaina hoe misy olona velona tany amin'ny taonjato 10 ohatra ka asaina foazina dia ajoro ataovy hoe eo ampovoan'ny tsy fantatro firenena lehibe anankiray na amin'izao andro zao fotsiny dia tsy ahafantatra koa izy hoe inona moa zany ny fahita lavitra. Dia rehefa fijeren'io fahita lavitra io izy dia amin'izay fahafantarany ny ainany tamin'ny taonjato 10
no hitantarany hoe inona no asa zay mety anoarany fahita lavitra io ary raha mahita lay telefona izy na lay finday de asa zay mety hijerenany io finday io ary raha ohatra ka mahita fiarakodia ary izy de mety ho afakoa no hijeren'le fiarakodia satria zavatra tsy nisy tany aminy tamin'ny fotoan'andro ny ainany no aseho azy de tahaka zany ko ry avaka raha ohatra ka John zay mahita ity fahitany ity no mijery ny fanjakan'Andriamanitra nampahitana taminy de mazava ho azy fa dia ny zavatra fatany de maso tandroka zavatra zay hitany amin'ny fahafantarany maha-olombelona azy no hitany sany ny fahatsarany lay fanjakan'Andriamanitra ranomasina fitaratra isan-karazany izay ny fahalala azy zay no hitany tamin'ny fotoan'andro zay ny ainany isan'andro dia anyka manjary ohatrany hafahafa ny ijerentsika satria tsika olombelona miaina amin'ny eto ambonin'ny tany dia tsy afaka atakatra lay zavatra misy any an-danitra any itsika ary zao na de amin'ny andro ankehitriny zao ary tsika hitan'ny fivoaran'ny teknôlôjia de efa variana mizava-baovao isan'andro mainka fa hoe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra olombelona hitany amin'ny fanjakan'Andriamanitra de mitanaka tahaka an'izao tsy hitan'izay ilazany ireo zavatra be de be eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra itsika olombelona dia ataontsika hoe rehefa mitanisa zavatra de tsika tridimensionnel zany hoe zavatra telo rehefa mijery zavatra tsika de ny avony de ny lavany de ny sakany zay ihany hitatsika fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho zany noho zany de zao tsy takatritsika mihitsy le izy de tiana tenenina de zao manao hoe tsy de tokony ho gaga isika raha ohatra ka sary tsotra satria zavatra sarotra no azavainy John amin'ny fomba fijerin'olombelona dia tahaky ny hafahafa ny ijerentsika azy fa tsy zavatra mampatahotra akory ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zavatra mahafinaritra raha zay no amtinana ny fahitany John matona sehon'ny tompo any John ny fanjakan'Andriamanitra ny ho avy amin'ny apokalipsy de mahatonga ny John te hivavaka matoa naseho atsika zany ny bokin'ny apokalipsy maneho ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy de tokony hitaonantsika hivavaka boky mampivavaka ny bokin'ny apokalipsy zay raha teo ny andiny faefatra ambin'ny folo teo hoe ary ny olona de ny akohoka ny vavaka rehefa avy mamaky ny bokin'ny apokalipsy tsika de tokony te hideran'Andriamanitra te hivavaka te hisotra te haneho ny voninahitr'Andriamanitra fa matoa tsika somary matahotra de tsy takatritsika lay votoatiny rariny loatra satria fanjakan'Andriamanitra no naseho atsika zany indrindra no natokany Calvin na de nanao ny heviteniny baiboly rehetra de tsy nanao ny heviteniny bokin'ny apokalipsy izy fa namela kosa ny kristianina hamaky ny bokin'ny apokalipsy ary amantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay bokin'ny apokalipsy tsy miainga amina fomba fijerin'olombelona fa miainga amin'ny finoany sy ny fahatakarana an'Andriamanitra rehefa avy namaky ny baiboly manontolo izy dia eo ary afaka malala no zara mofinaina ao atsika dia toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ity dia andery afaka hoentina mampahery anao ny apahany am'zany apokalipsy zany ny andiny fahaenina mo ka hatramin'ny diny faefatra ambin'ny folo de zavatra roa na telo no entina mampahery anao ny voalohany de zao efa ao anatin'ny olona voavonjy anao satria ilay Jesosy Kristy tompo izay hany manana fahefana manokatra ny boky sy ny tomboka seho ny bokin'ny apokalipsy zany hoe lay Jesosy Kristy tompo izay manana fahefana ny an-danitra sy ety tany zay no efa eo akaikinao zay no efa hitafinao zay lay efa mpamonjy anao no zany de zao voavonjy anao ny bokin'ny apokalipsy zany de boky mampahery atsika ry afako malala tsy boky mampisalasala atsika bokin'ny apokalipsy de maneho lay fisian'lay dragon na maneho ny fisian'ny elo maneho ny fisian'ny ny fitsaran'Andriamanitra ny fahatezeran'Andriamanitra fa ny bokin'ny apokalipsy koa de maneho fa misy ny voavonjy ary anarivorivo ny sy analinaliny tsy efatra rivo sy efatra alina sy ray hetsy fotsiny fa analikisa ny voavonjy noho ny amin'ny rano Kristy noho zany de zao efa voavonjy ianao noho zany rehefa ko malala aza misalasala betsaka ny kristianina no mbola misalasala velombelontsika mandrakariva amin'ny hoe misalasala ny amin'ny famonjen'Andriamanitra
tsisy antony tokony ho ny areta na ny vavaka na n'olo tena na foy fotoana nandre nanona ny antson'andriamanitra ho mpandray fanasany tompo nanona ny antson'andriamanitra atody batisa nanona ny antson'andriamanitra no asa fanompona ao anatin'ny fiangonana raha mbola misalasala hoe zavy tsy ho vovonjy satria misy ireo fivavahana maro samy hafa tonga ety ambany masoandro mivoy fampianarana mampisalasala mba ahafahana maka sy nitarika atsika hiala amin'ny finoana tena izy de manjary misalasala atsika ny fisalasala atsika de mampahazo tombony ny fivavahana madinika maro isan-karazany tsy ratsy akory izy reny fa ho an'izay mbola tsy ao amin'ny tompo fa misy izay efa ao amin'ny tompo fa ampisarasaraina mandrakariva nga ianao voavonjy satria misy olona mitory fivavahana moraly mihevitra fa ny moraly no amonjena ny olona zany hoe lay fiezahana no amonjena ny olona lay fiezahan'ny olona ho tsara fiezahan'ny olona ho marina fiezahan'ny olona ho mendrika ekena fa tsy edikevitra fa tsy afa-misaraka amin'ny kristianina zany fa tsy zay no amonjena atsika vokatra zay ny voalohany indrindra nino any Jesosy tompo ve ianao na tsy ary ve ianao fa navela ny eloka na tsy ary ve ianao fa tianao izy amin'io mahenao anao io rehefa tsapanao zay de voavonjy ianao hoy Paoly asan'ny apôstôly toko 1:20 minoany Jesosy tompo de ho vonjeny ianao ny fahamarinana moraly zay tsy azo etikevitra mihitsy fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainana kristianina ny fitondratena mendrika tsy azo etikevitra fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainana kristianina ny fahamarina mpitondratena sy ny fahamarinana amin'ny lafiny maro samy hafa de tsy azo etikevitra fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainana kristianina fa tsy ireny akory no amonjena ny olona raha ireny no amonjena ny olona dia tsy ny ilaina ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny azo fijaliana satria azo ataony tsy mangalatra azo be debe ngeny olona tsy mangalatra be debe ngeny olona tsy mamono olona be debe ngeny olona tsy mandainga fa zao izay tsy mandainga izay tsy mamono olona feny fakahalana ny fony feny fitiavatena zay no antony natonga ny tompo fato tao amin'ny azo fijaliana ny tsy fahatanterahantsika ilay lalàna ny men'Andriamanitra mihitsy natonga ny tompo fato tao amin'ny azo fijaliana mikatona foana io boky io le fitiavan'Andriamanitra mikato de mijanona ho mistery amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra tsy azotsika na de ny lalana makao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy hitatsika mihidy ilay boky ilay mirakitra fiainana mihidy fa rehefa tonga kosa Jesosy nanolotra ny rany amonjy atsika de nisokatra lay boky misokatra ao atsika ny fanjakan'Andriamanitra tsy mistery amintsika intsony tsy zava miafina amintsika intsony ny fiainana mandrakizay sy ny famonjena fa izao lay ratsy sy ny fiarahamonina de mampisalasala atsika mandrakariva mivoy manao hoe raha tsy zao ianao tsy voavonjy raha tsy zao ianao tsy voavonjy raha tsy zao ianao tsy mba ahafahany mandrobo na mitaona antsika hiala amin'ny fonona tena izy ka manazioga atsika amin'ny lafiny zavatra amin'ny fampianarana maro isan-karazany zay hoy Paoly manao hoe anganongano mba viantitra hoe zao ny atao de voavonjy zao ny atao de izao no atao mba ho voavonjy ny betsaka fa tsy zao no atao mba ho voavonjy zao ny inona mino ianao de voavonjy fa tsy ny atao akory ny mahavoavonjy fa ny finoana ho an' Jesosy ny atao de ateraky ny finoana rehefa nino ny Jesosy tompo ianao de zay vao mahatonga atao vaovao finiavana vaovao fikasana vaovao afaka malala zay ny lesona voalohany ambaran'ny boky ny Apokalipsy toko 5 eto efa voavonjy ianao navelan'ny tompo ny eloka ao satria ianao mino sambatra ianao fa mino satria voavonjy ianao fa ny faharoa afaka malala zay ampianarina te nitsondra masina ity de zao ny fiainan'ny olona voavonjy de fiainana feny fiderana sy fifaliana mazava fa ny 5 ka hatramin'ny 7:10 de tononkira avokoa misy raha moa de tena niraina mihitsy efa tonga hira fanaotsika eo anatin'ny fiangonana ny hoe tsy misy fiteny na fiteny izay olona mifiganena maro samy hafa manome voninahitra anao be debe no tononkira zay na ao anatin'ny klasika ary misy klasika ny Handel zay lalaina tamin'ity Apokalipsy toko 5 ity
ny zanak'ondry zay novonona de mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena za rehetrany dia efa natao tononkira avokoa ary hotsika manao hoe ny pino izay nahatsiaro vovonjy de izao manjary manana fiainana feno fideranan'Andriamanitra izy mahate hidera ry havako ny fahatsapanao ny voninahitr'Andriamanitra ary raha misy ry havako malala tokony mampiavaka ny kristianina de ny fiainam-pifaliana mideran'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra ny tononkira-panahy iainantsika isan'andro de zao manome voninahitra an'Andriamanitra ary io ange marina teny mpanao salama mpanao salama ny teny hoe ny zava-boary rehetra de mideran'ny voninahitr'Andriamanitra ny fivelarany voninkazo mitraka ny voninkazo rehefa mivelana de zao mitraka any amin'ny lanitra miderany fahalempiasan'Andriamanitra na de ny koa azahoy ny filazan'ny ireo mpanao heviteny sasany rehefa maneny de mitraka ny omby aza rehefa mitrena de mitraka avokoa mibanjina ny fahalembiazan'ilay Andriamanitra nahaly azy ny zava-boary rehefa mitongo zava-boary rehefa mifaly de zao mitraka any amin'ny lanitra avokoa ary nantoro malagasy ary de natakatra manao hoe ny hazo rehefa maniry midina de tseny hoe hazo malahelo izy andray matonga ny hazo malahelo nataony tolo koa mandinika ny avako malala hoe maniny natao hoe hazo malahelo ny anaran'io azo io de zao izy manao hoe satria miondrika lava izy mitanondrika lava izy fa tsy maniry miakatra mitraka inona ry avako ny fanala inona ny dikan'izany raha jerena amin'ny toetsaina tsotra fotsiny ny zava-boarin'Andriamanitra de zao mirakitra ny fahendren'Andriamanitra ary hita ao anatin'ny zava-boarin'Andriamanitra ilay toe-po ilay toetra na ny marimarina kokoa ilay faharinana nataon'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra ame voninahitra ny anarany ary itsika olombelona mba manahoana ny zava-boary zany hitatsika na ny biby io na ny inona io dia na zava-maniry io dia toy ny misy lalàna mipetraka ao anatiny mibanjina na mitraka makany amin'ny lanitra ary ianao ry havako malala isika mba manahoana miondrika mijery ny tany miondrika mijery ny fahoritsika miondrika mijery ny ty tany fandalovana zay 7 taona na de 20 taona asana efa 4-6 ny ainana hotsika manao hoe ny kristianina rehefa manisa andro de matetika teneny manampy ny ataony hoe 4 taonanao zao 10 zao 4 taonanao zao 2 zao faly be afa feny 10 taona faly be afa feny 10 taona faly be afa feny 20 taona ndraindray lay taona manampy nafinaritra fa zao hoy ny mpanao salamo mosesy io salamo fa 9 mampianarana anisany andronay azahonay foentry zany hoe rehefa manisa andro ianao de zao aoka hanala hoy mosesy raha zay nazo andikana azy aoka ho manala soustraction zany hoe 7 taona nandray na raha tany mateza de 20 de manaova am'izay raha fanalana raha ohatra ka 7 taona anao zany sao de 4-6 7 mankalaza ny 1 taona anao za tompo de mankalaza ny 1 taona satria mahafantatra fa 20 taona zany sisa de ho tonga ao aminao mankalaza ny 5 taona zao tompo efa nomenao 7 taona misaotranao fa nahazo 10 taona mihoatra fa 10 taona sisa de ody any aminao ny ambony ny 20 taona tombo-pahasoavana am'izay rehavako malala fotoana mandalo angeny ity ary ao anatin'ilay fotoana mandalo zay ny lanina nyjerena inona nyjerena ny tansa zay teo aminy fe fa hoy eto ny bokin'ny apokalipsy ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra de mibanjina ny fiainana mandrakizay hovatanina mibanjina ilay lanitra zay hovatanina mazava io ny baiboly rehavako malala zao tontolo zao moa tsy mino ka de ataontsika ahoana fa itsika mino ny fiainana ambadiky ny fahafatesana mino ny fiainana mandrakizay de zany rehavako malala ny tokony ho fiainantsika fiainana feny fiderana fiainana feny fisoran'Andriamanitra satria voavonjy fa ny fahatelo rehavako malala izay asehony ity andrenitrotra masina voalahatra homofinaina ity de zao ny fiombonana raha toa ka mamaky lay sotra masina anao de olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra vahoaka maro mitory famonjena tsy famonjena tsirairay zay eo fa famonjena iombonana ny fiombonana ny fiderana iombonana io ravako nadray ataontsika zava-maivana ny fiaina kristianina de milafy anankiroa lafy ny voalohany de ilay ianao manana fiainam-panahy mitokana manana fiainam-bavaka mitokana ianao anao ririny
zay ataonao miaraka amin'ny tompo amin'ny fomba fivavahanao anao reriny. Misy dinidinika fanaovanao amin'ny tompo anao reriny. Mandoalika anao ny efitranonao anao sy ny tompo iny. Eo am-pandrina iny anao no mitsotra no miresaka amin'ny tompo anao sy ny tompo iny. Zay fomba ifandaminanao ny fiainam-panahinao ao amin'ny efitranonao na ao amin'ny biraonao anao sy ny tompo zay. Manana zay daholo trika rehetra ny akamarony. Manana fomba fivavaka. Mety azany misy mivavaka ao amin'ny efitrano. Misy arany midosy tsy maninona zany. Zay fomba ifandraisanao amin'Andriamanitra dia anao zany. Misy olona manasa lamba teo mpanasana lamba izy de mivavaka mangina hoe tompo mba sasa ohatran'izao lamba sasako zao koa ny foko. Misy olona manana fiainam-panahy tahaka zany zay azy manokana. Dia na eo am-pamafana trano izy de mety manao hoe tompo fafao tahaka zao trano zao koa ny foko. Misy olona manana fiainam-panahy tahaka zany. Tsy maninona zany no Martin Luther. Fa zay ifandraisanao amin'Andriamanitra dia anao manokana zay. Saingy zao izay tsy azonao kosa hoentina eny masom-bahoaka ao anatin'ny antsoina hoe fiombonana. Rehefa ao anatin'ny antsoina hoe fiombonana indray ianao miara mivavaka amin'ny olona zany de zao misy kosa fiaraha-mivavaka zay mampiombona ny olona. Ampiriminao zany lay anao manokana. Iny anao manokana. Fa misy kosa le fiombonana zay ohatra hoe olona arivo miara-miangona na miara-mivory olona 10,000 ndraindray mety olona 9, mety 20, mety 3. Fa izao misy fomba manokana andaminana ilay fiaraha-mivavaka. Iny le ataontsika hoe liturjia. Iny le zavatra hoe mampiombona sy mampiray. Ary iny tsy adino ry avako malala. Ndraindray rehefa mivavaka miresaka manokana amin'ny tompo ianao de tsy voatery hoe ay zany le liturjia teo, hay le liturjia efijaikemina teo na le ritualy loteranina teo fa andeha hivavaka mangina tao amin'ny efitrano. Tsy voatery hitady liturjia manokana anao rehefa ianao sy ny tompo rery no ao anatin'ny efitranonao. Fa rehefa tonga kosa ianao aty am-piangonana de zao misy vavaka liturjika eo, misy vavaka efa voalamina mifanaraka amin'ilay mahavavaka iombonana azy. Fa tsy ao anatin'ny fotoam-pavahana ianao ka hiteny hoe tompo ata io le akohako sanatrina tsy maninona koa zany raha ianao rery. Fa rehefa eo masom-bahoaka ianao dia zavatra mampiombona ny resahana eo. Fa tsy ny fiainao manokana hoe tompo aoka mba tsy ho tara kely le anana fahaferiana na any ambanivohitra aza. Misy olona manao zany indraindray. Izay tsy tokony ho zay mihitsy. Fa eo ry avako malala bokin'ny Apokalipsy de zao manazava amitsika fa misy mihitsy ny vavaka liturjika, misy ny vavaka iombonana. Hoy izy manao hoe ary nilo olona izy 420 de ny vavaka. Zany hoe misy zany tena fiaraha-mivavaka iombonana. Ndraindray tsy diso akory de mandeha namonjy fitaom-pavahana tamina fiangonana anankiray. Nasaina de rehefa tonga le fitaom-pavahana de olona be dehibe ampanjatony eo de miara-mivavaka ny olona. De zao samy manandratra ny vavaka any am'izay ao anatin'le fiombonana. Samy mivavaka ny tsirairay, samy mivavaka. De ianao zany maheno olona be dehibe mitabataba mivavaka olona anjatony miaraka mivavaka, samy mivavaka mapakatra ny vavaka ny eo ao anatin'ilay fiangonana. Tsy hoe diso akory ny azy sanatria fa tsy zatra tsy nahazatra ny hoe ay mokay rehefa tonga ty tranon'Andriamanitra dia misy vavaka iombonana. Fa misy mivavaka mangina anao rery. Misy vavaka mangina anao rery. Zay matoky rehefa mba mandeha miangona de aza mba manao tara. Fa maninona tsy toka 10 minitra mialoha ianao de mba mipetraka ao am-piangonana. De mba manao méditation, mibandina ny azo fijaliana, mangina ao anatin'ny fiangonana, mitony vonina iaino an'Andriamanitra. Fa tsy hoe efa 10 vao tonga amin'ny fotoana efa vita daholo ny apahana rehetra na de lay fifantohana rehefa tsy ao tsony. Fa tokony ho tonga mialoha ianao, maka minitra vitsy mialoha, na 10 minitra, 10 minitra mialoha mba miezaka. De zao amin'ny fotoana io anao mahana fotoana iresahana manokana amin'ny tompo, hipitsihana manokana amin'ny tompo. Dia avy eo tonga ny fiaraha-mivavaka, lay liturjika, mandray anjara ianao na amin'ny hira ianao, tahaka izay resahan'ny bokin'ny Apokalipsy, midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ao aorianan'iny indray rehefa mandeha mianga ianao de ndraindray ny olona mbola vao le hira aorianan'ny tsodrano iny. Ndraindray mbola natao am'le vavaka mihitsy alohan'ny tsodrano de efa manomboka mampirinetana, angonina daholo, aiza le poketra teo, aiza le baiboly, aiza le firana, aiza zay boky kely mety fampiasa anatin'ny fiangonana tsirairay. Mbola ao anatin'ilay fotoana hira famaranana iny, izy rehetra efa mampirinetana. Fa nahoana fa nga iny hira iny hira fampirimanetana,
inangira tsy samprirany metany hira fisaora sy fiderana sy famararana ny fotoana iny fa tsy hoe vita le hira de ao anatin'le hira de angonona daholo le entana ny vava mihira ihany fa ny poketra ampidirina ny tanana mamokatra poketra manokatra ana misasana bitsibitsika teo hoe aiza lakile ny tomobile ao anatin'ny fotoam-pivavahana tsy ry havako rehefa vita mihitsy ny famararana ny fotoana zay ianao vao mampirina ny entanao mbola misy vavaka mangina ary iny arakaraka n'ilay fiangonana dia zavatra efa milamina tsara efa vita tsara zay vao mampirina ny entana hotsika manao hoe zava-dehibe ny fiambonam-bavaka avako malala miaraky tsika ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany io le teny Isaia mpaminamana hoe ndreto zay Andriamanitra sy ny zazany menao anay zany hoe fifaliana mihitsy zany hoe itsika mianakavy mpiray tanin'ny razana fianakaviana iray mianaka ao na mpianaka sy mpianakavy anatin'ny ankohonana miaraka migadona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io enitsika mianakavy tsy misy aizy ihany na izy ihany marina aloha fa tsy hisy zany fa endrika nazavana ihany hoe indreo itsika mianakavy fa voavonjy miara-miteran'Andriamanitra ity ambonin'ny tany ary miara-migadona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mideran'Andriamanitra misy ny lasaloha misy ny ateorina noho ny fiantsoan'Andriamanitra fa izao ndreo tsika rehetra rehefa samy mahavita zakazaka de miara-migadona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra manohy ny fifaliana ao anatin'ny fahadiovam-po de avako ny ianao aheriny ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo lahy nanolotra ny rano anao voavonjy ianao de izao mity rano tompo lalandava voavonjy ianao de mety iza koa hiaraka hivavaka hiara hideran'Andriamanitra amin'ny mpianakavy ny finoana sy ny mpino toanao hivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mamela heloka ianao tanao lan' Jesosy zanakao tsy zava-miafina aminay intsony ny fitiavanao Andriamanitra izay mino ny zanaka no manana ny fiainana ary ny zanakao malalanao efa tonga taty amin'izao tontolo zao hitanay tsapanay ary voalaza ny soratra masina ny fandalovany sy ny fivahiny ny fahafatesany to amin'ny azo fijaliana nampahafantatra ny fitiavanao tompo misaotra anao zahay fa nomenao ny zanakao nampiavana nay taminao Andriamanitra nahazo zao rehetra zao sy namela ny elokay dia ataovy marina mandrakariva tompo ny finoanay terizo ny fanoloran-tenanay ataovy mahatoky zay tompo aza velanao isalasala fa efa zanakao voavonjy manana anao dia mivavaka izahay tompo ampaherezo ny fiangonanao mitory ny filazantsaranao jereo koa ny fiainana tsirairay avy am'izao akatoky ny fetim-pireneny zao trotronay ambavaky ny tokantrano malagasy tsirairay avy mba hanana zara fifaliana noho ny fahaleovan-tena ny firenena sy ny nanomezanao azy tanindrazana sy zay rehetra maha-malagasy da io ny tokantrano tsirairay ao anatin'ny fahasairanana ny akamaroniny malagasy saingy na eo arany ny fahasairanana ny fahasoavana tompo eo aminao mandrakariva de ampahirezo ny tokantrano tsirairay nisambatan'olona me fifaliana ary ataovy mifantoka aminao Andriamanitra tao amin'ny tompo ho zanaka manoanao de jereo ny firenenay ho firenena vanina ny ampifakatiavo ampiraisaina ary miditra maro isan-karaza de fongoro tompo zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay malagasy mitoera aminay Jesosy amen